zany hoe aveto zany le izy ka zao tsovina ny trompetra enina voatsoka ny trompetra enina alohan'ny tsovina ny trompetra fafito zay andraisan'ny Kristy ilay fanjakana mandrakizay de tsy maintsy nazavaina aloha hoe ao fomba hoana moa nandraisan'ny Kristy ilay fanjakana de aiza ilay toerana andraisany azy de jerevana amin'ity tany ity tsy any anaty ranomasina fa amin'ny tany ny fanjakana de nitongotra kavy tanin'ny Madagasikara de nisy boky kely teo de arao tsara le fanazavana arao tsara le fanazavana fa za misy varimbariny nareo raha matory fa raha voapatoriny devoly eto nareo de tsy hitanareo tsony ty afatra farany ty fa ty ny tena ngeza be enao ambony fandrina tady atory io mipetra malaky fa tady Yesona sady nefa ivoaka le afatra ngeza be to de inona le afatra nitazona boky kely izy teny tanany de boky kely io nisy baiky nomena amin'ny boky kely io hoe ary ny antso andiny fatelo ary ny antso tamin'ny feo mahery izy tahaka ny fieriny liona ary noho ny antso izy de nikotroka ny korokorana ary efa nikotroka ny korokorana fito de efa hanoratra aho kanjona rehefa avy tany an-danitra na hoe asio tomboka zay zay voatonoho ny korokorana fito fa aza soratana ary ny anjelilay fahitako de nitsangana teo amin'ny ranomasina sy teo ambony tany ka nanangana ny tanany kavanana tamin'ny lanitra ho any amin'ny lanitra ary ny anina tamin'izay velona mandrakizay de ilay nahary ny lanitra sy ny tany ary ny tany sy ny ao aminy ary ny ranomasina sy ny ao aminy fa tsisy andro intsony fa amin'ny andro itsovany ny anjely fahafito rehefa itsoka izy de ho tanteraka ny zava miafina izay an'Andriamanitra araka ny teny somafaly nambarany tamin'ny mpaminany mpanompony. Amen. Eno tsara fa averiko le andin'ny fahafito fa miandro itsovany ny anjely fahafito rehefa itsoka izy mbola fitiro izy zany tamin'io de ho tanteraka ny zava-miafina zay an'Andriamanitra ho tanteraka ny zava-miafina zay an'Andriamanitra araka ny teny somafaly nambarany tamin'ny mpaminany mpanompony zany hoe tsy maintsy ho tanteraka zany ny zava-miafina zay an'Andriamanitra araka ny teny somafaly nambarany tamin'ny mpaminany mpanompony. De ho jerevantsika inona moa io zavatra tsy maintsy ho tanteraka nambarany an'Andriamanitra tamin'ny mpaminany mpanompony io rehefa tsovina ny trompetra fahafito andin'ny fahavalo manaraka ary ny feo rehefa reko tany an-danitra de niteny tamiko indray hoe mandehana raiso le boky mivelatra eny an-tanan'ny anjely mitsangana eo ambon'ny ranomasina sy eo ambon'ny tany de nakany amin'ny anjely ako nanao taminy hoe meo ahy ny boky kely iny ary hoy izy tamiko raiso ka ano avokoa io de ampangidin'ny kibonao izy nefa ombavanao de omamy tahaka ny tantely zany hoe boky kely io zany alaovy amin'io anjely io de rehefa azonao de hoano fa rehefa hoaninao mbava io de omamy tahaka ny tantely fa rehefa tonga kibonao de angidy. De ny fafolo de niraisiko ilay boky kely tena tanan'ny anjely ka nohaniko avokoa mihinana boky zany de atao hoana mihinana boky zany fa de nohanina avokoa ilay boky ary raha mbola teo mbavako izy de mamy tahaka ny le gâteau mille feuilles reny zany satria ny gâteau mille feuilles reny ohatrany misy pazy zany le mille feuilles reny de nohanina zany le boky de mamy tokoa tao ambava rehefa tonga tao ankibo de nangidy de inona ndray ny sariny zany rehefa tonga tao ankibo de nangidy inona ny sariny zany de hoy andiny 1:12 ary nisy nilaza tamiko hoe tsy maintsy maminany ndray ianao ny amin'ny olona maro sy ny firenena maro sy ny fiteny maro ary ny mpanjaka maro tsy maintsy maminany ndray ianao fa mamy izy nohanina tao de nangibo tao ankibo de am'izao zany tsy maintsy miverina maminany ndray ianao tsoanao rery tsony fiangonanao rery tsony vady aman-janakao rery tsony apokalypsy rery ihany fa ho amin'ny olona maro sy ny firenena malalan'zany zany ny amerikanina ny frantsay ny afrikanina ny sinoa ny sovietika ny japonais ny alemaina ny kanadianina mahalalan'zany daholo ny indonesianina ny thailandais sy ny sisa reny le mpangorona vadisomitsika reny mahalalan'zany daholo hoe tsy maintsy maminany ndray anao ka ampahafantaranao nyreo olona maro sy firenena maro ary ny mpanjaka maro fa nohanina tombavy io zavatra de mangidy mamy be ohatrany tantely fa tonga ekipa izy de nangidy tsy maintsy maminany ndray anao zany milaza ny zavatra vaovao ndray inona ary le izy de arao tsara am'izay le valiny ampitana amin'ny zavatra niainantsika teto nomenatsika le boky kely apokalypsy io boky kely nomenatsika io
dia nihinana an'io tsika nihinana io tenin'Andriamanitra io mamy izy io rehefa nohanina sanangidy mamy izy io rehefa nohanina tsara zany apokalipsia maboky ny mpaminany azy dia boky ny faminaniana dia nisy faminaniana maro nivoaka tokoa tao dia mamy tokoa nandray ireny faminaniana reny fa raha izy nangidy rehefa tonga tao kibo nangidy inona mampangidy mampangidy azy misy lafiny mampangidy azy nangidy taminao mihitsy ny vadinao rehefa nihinana an'io nao io boky io satria ozy izy ny vadinao dia misaraka raha mbola mivavaka any dia sarahako nangidy taminao mihitsy tao kibonao io boky mamy nohaninao fa izy mipatronao roako raha tsy asa amin'ny sabata roako nangidy tao kibonao io boky mamy be nohaninao io fa ozy izy ny fianakaviana hoe tsy miditra fasan-drazana ozy izy ny ray aman-dreny raha mbola ho teo zanako tsy mahazo mandeha any tsy mahazo mivavaka any amin'ny mahiolona any fa dia fakahita eto mamy le ten'Andriamanitra nohanina fa nangidy izy tao akibo zany nampatonga ny sasany lasa tsy mivavaka tsony verin-dalana satria nangidy le izy tao akibo fa ity ny tena anankiray mbola nangidy tamintsika 2013 nangidy ny 2013 satria nitabataba-dolo maty ny vavan'ny olona isan-karazanytsika nefa mamy le teny samy ny andro daholo kanjo disconte satorana nangidy tao akibo dia ina ny teneniny tsy maintsy maninona indray ianao ozy izy tsy maintsy maminany indray ianao amin'ny olona maro sy ny firenena maro sy ny fiteny maro ary ny mpanjaka maro tsy maintsy maminany indray ianao ozy izy fa nangidy zay dia nivoaka indray ny faminaniana tamin'ny 2017 ny fanambarana maintsy maminany indray ianao 2017 nanalazao izy Jehova fa ametraka anao amin'izay aho tanao izy lazao fa ametraka anao amin'izay aho dia ninana le boky tokoa tsika dia naninona izy mamy fa nangidy izy tamin'ny 2013 satria tsy avy amin'i Jehova fa nikajy nataotsika dia efa fatan'Andriamanitra meloha fa ho mamy io boky io fa hangidy io rehefa avy eo tonga anaty kibo ao rehefa nangidy tokoa le izy dia mivena tsy maintsy maminany ray ianao ao anelanelan'ny tropetra fahenina sy fahafito izany fanambarana izany na anelanelan'ny tropetra fahenina sy fahafito dia ozy izy rehefa vita ilay hoe tsy maintsy aminany ray ianao dia ozy izy mitoky fa raika ambin'ny folo ny dininy voalohany nandrefesana ny tempolo izy ny amin'ny vavolombelona roa toko fa raika ambin'ny folo ny dininy voalohany ary nomena volotara tahaka ny tena ka nisy nilaza tamiko hoe mitsangana ka refeso ny tempolin'Andriamanitra sy ny altara ary isaho zay mivavaka ao refeso ny tempolin'Andriamanitra sy ny altara dia isaho zay mivavaka ao rehefa avy nohaninao le boky mamy dia nangidy tao kibonao dia aminany amin'izay ianao dia refeso amin'izay ary le tempoly dia isaho zay mivavaka ao matematika zany manisa zany matematika zany mandrefy zany isaho zay mivavaka ao efa mandeha zany ny fanisana zao efa maro mivavaka tao fa betabe ny lasa fa nisy voamiditra betabe mbola maharitra hatramin'izao fa anisa amin'izay ny anjely manomboka amin'izao fa ho tsofina rehetra ho petra fahafito anisa amin'izay hoe iza sisany ao iza ny mbola mivavaka ao dia refeso i tempoly io ao anatin'ny marodrefy ve ny tempolinao za zao mijery eto manao fanatitra atsika eto dia misy manao fahafolo-karena misy tsy manao tsy nahazo anao kina moa fahafolo-karena ataonao fanatitra ihany no ataonao fa raha mbola nitahina ianao mbola nahazo ianao nandritry ny herinandro nariary zato ary tokony manariary folo anao fa zany refy andrefesana atsika daholo mikely zany hoe mahatoky ve le vahoaka sa tsy mahatoky nanao fa contrat anao fa anao M7000 dia refesiny amin'iny koa ianao mbola ao ve anao sa tsy ao intsony mbola manao ve anao sa tsy manao intsony dia manao antsy ny mpanao M7000 hoe lasa mitotongana be zao le M7000 reraka ve le voakan'Andriamanitra sa niala tamin'le refy
le voakan'andriamanitra refesiny tempolo de sao zay mivavaka ao fa hotsofona ny trompetra fahafito ao nelanelany trompetra fahenina sy fahafito ny ilazana an'izany ka rehefa hotsofona le trompetra fahafito de ina le zavatra mitsanka ozy izy le andininy 5 am'izay ary ny anjely fahafito nitsoka de nisy feo mafy tany an-danitra na hoe ny fanjakana am'izao tontolo zao de efa lasa ny tompontsika sy Kristy ary izy ho manjaka mandrakizay ho lasan'ny Kristy ilay fanjakana de mazava ho azy zany tsy Kristy ny tonga de mbola ho avy vatana anjaka fa nidikiny hoe ho lasan'ny Kristy ny faminaniana zay lazay ny mpaminany ny amin'izany fanjakana izany a de efa osehon'Andriamanitra zany fa tsy any amin'ilay saritany afrikanina na amerikanina continente na européanina na aziatika na ny nosy Maurice na la Réunion na ny nosy Maldiva sy ny karaza sisany no andraisan'ny Kristy zany fanjakana izany no ametrahany zany fanjakana izany amin'ny alalan'ny olona fa eto Madagasikara tongotraka vy mipetraka amin'ny tany ho fantatra ny firenena eran'izao tontolo zao izany ho fantatra n'izao tontolo zao de tsofina le trompetra fahafito fa alohan'ny tsofina ny trompetra fahafito tsy naitsy nandalo tamin'ilay boky no hoanina mamy tao am-bava de nangidy de nasaina naminany indray zay tsy maintsy nandalova naloha zany zay vao tonga amin'ny tsofina ny trompetra fahafito fa raha mbola tsy nihinana an'ilay boky itsika ka nahen'ny tsirony mamy tahaka ny tantely ka nahen'ny ngidiny tao anaty kibo tao de mbola ho ela zany satria mbola tsy nihinana an'ilay boky mbola tsy heninao ny amaminy mbola tsy nangidy mbola tsy heninao ny nangidy tao kibonao raha mbola tsy nisy zany de mbola ho ely zany tsy mbola ho rapito zany fa efa nandalovantsika zany ary tena mbara hoe maminany indray tsy maintsy maminany indray ianao amin'ny olona maro sy ny firenena sy ny samihafa fiteny sy ny olona rehetra de efa nandeha indray le fanambarana tamin'ny 2017 de rehefa vity zay de hoe refeso am'izay ary ny tempolo fa hotsofina ny trompetra fahafito refeso am'izay de isao zay maninona anisa zany Andriamanitra hoe isao zay mivavaka ao ampanisa am'izay zany Andriamanitra atsika te tonga de indemeko tena entre parenthèse manokany ty tsy ny hafa mihitsy ho isana io fa itsika nomena ny ty hafatra ty itsika mivavaka apokalypsy mihitsy ho isana io firy sisany mbola mivavaka ao ary firy ny ao anatin'ny maridrefy de firy ny mivavaka ao fa tsy ao anatin'ny refy intsony fa hotsofina ny trompetra fahafito fa ifitsofina ny trompetra fahafito ankilany misy fandringanana na ranofo na ra-panahy fa ankilany famonjena na ranofo na ra-panahy fa satria rehefa hotsofina le izy dia lasan'ny Kristy ny fanjakana ka ny olona hiara-njaka amin'ny Kristy ao de voakan'Andriamanitra efa niverina tamin'ny mary drefy na kely ianao na lehibe niverina amin'le refy ianao zany de ho isan'io anjely io rehefa tsy ao anatin'io refy io anao de za lazaiko anao fa io rano manonja be mihoatra ny molony rehetrarehetra io tsy tohatra anao io fa ao anatin'ny tahotra sy ny tebiteby sy ny ororony misy anao de ho tavela ianao de ao anao izy rehefa azo ifanjakana io de zao ny toy ny ato 17 azafady 19 ny lolona 720 izay mipetraka ambony seza fiandrianany eo anatrehan'Andriamanitra de ny akohaka ka nivavaka tamin'Andriamanitra ny lolona 720 enareo loolona zany de mazava be ny afatra nareo loolona ho isaina koa ianareo ho refesina koa ny tempolonareo akoatra ny fiangonana mafimafy kokoa zany ny tsika loolona hoe verina am'refy venao sa tsy miverina am'refy matoky veny le olona sa tsy matoky manao ny asany veny le olona sa tsy manao ny asany za zao mipetraka ao zao de misy miresaka amiko paster ozy izy makanesa misy makanesa tinao fa misy devolo mihetsika ato de le devolo hoe izy ny tsy ala fa raha tsy miresaka amiko miresaka aminao paster ka andao lohanao akana ozy izy resaka am'le devoly de zay mantseny zareo da nateneno le devoly hoe andraso eo fa tsy mbola manam-potoana azy ao fa ny devoly miandry
fa tsy izy nibaiko hoe makanesany aminy fa tsy ala izy raha tsy tonga any dia andraso fa rehefa vita ty fotoam-pivavahany ty hoany zay tenenina anazy miandry fa devoly foana ny gasy ihany ny andry nganao ambony noho ny gasy tovy miandry ao izy oa de zay mantsy ny lolona ndana ry lolona teneno any teneno enao ony mendrasy eo aza miala fa manino fa miandry aza miala fa andraso eo fa ho avy eo izy rehefa mirava ny fiangonana de lasa tokoa ny lolona nandeha tany satria sao de voaisaka tsy nanao ny asany de lasa ny lolona nandeha tany verina avy any ndray le lolona fa avy eo efa lasa le izy fa tsy androny izy tanareo zay izy de lasa za no adalainy fotsiny eny ha fa raha masaka izy ataovy miandry ahy eo misy betabe ndray ary any ambony tôbila andeha any Antsirabe sy sisa mahazo telefôna aty misy devoly paster fa tsy ala mihitsy hono izy raha tsy tonga ianao fa de tena miverena anao aty fa izy ianao zao zaho ao any Antsirabe verena anao ozy izy fa tena tsy ala mihitsy hono izy raha tsy miverina ianao tingadala hoa za fa ty andalana ty verina am'zany teneno izy andraso ao aza miala ianao fa andraso ao fa rehefa avy any Antsirabe iverinao ah de sady mitelefôna zalala miteny zay ainao ny aza miala fa andraso eo de izy ndray miteny andraso ao Paul raha tsinona niandry azy eto lasa izy fa tsy mavita miandry ah ka izay ny lo olona 420 izy de maninona koa mekoaka eo ny lohany zay miperaka ny seza fiandrianana de nekoaka ka nivavaka tamin'ny Andriamanitra nanao hoe misaotra anao zahay tompo Andriamanitra tsy to ilay ankehitriny sy taloha satria nasehonao ny herinao lehibe ka efa manjaka ianao efa manjaka zany passé zany sa présent sa futur présent zany efa manjaka ianao za mamitany fanontaniana amitsika kristiana mbola tsy eto ambony tany mbola tsy tonga eto Madagasikara fa any an-danitra any izy anizy ny manjaka fa tsy mbola eto nefa reto efa nisaotra sy name voninahitra azy ka na manjaka ianao ary tezitra ny firenena maro ary tonga ny fatezeranao sy fotoana itsarana ny maty sy anomezana valim-pity ny mpaminany mpanomponao sy ny olo masina ary zay matahotra ny anaranao na kely na lehibe jerevy tsara ho avy le fotoana zany hanjaka am'izay Kristy hanjaka am'izay le olona nitendreny eto Madagasikara io amin'ny tongotra akavy de isaotra ianareo lolona rehetrarehetra reo zany de tena hovorina amin'ny toerana anankiray daholo ny lolona eran'ny Madagasikara rehetra de tena misaotra anao zay tompo Andriamanitra tsy tosy la ankehitriny sy taloha satria nasehanao ny herinao lehibe ka efa manjaka ianao asa eny volo daholo ngambinareo am'zany ro lolona any daholo nareo rehetrarehetra fa manjaka ianao ary tezitra ny firenena maro fa manino moa ny firenena maro tezitra tsisy président azo anaovana kolokolo amin'ny are-pirenena ny firenena malagasy tsony eo zany tsisy are-pirenena malagasy hoaorona atao tantely afa-drakotra intsony eo zany de tezitra izy hoe very finanantsika satria ilay mpanjaka ny mpanjaka no efa tompony fahefana manjaka ao amin'ny firenena io de mba tezitra koa ny mpanjaka ny mpanjaka tonga ny fotoana itsarana maty fa zao omena valim-pity ny mpaminany mpanomponao sy ny olona masina ary zay matahotra ny anaranao na kely na lehibe ireo zany le olona nisaina atao amin'ny tempoly ny verina tamin'ny maridrefy omena valim-pity ny mpaminany mpanomponao sy ny olona masina nareo lolona zany tafiditra ao anatin'izany ivelan'ny lolona misy olona masina na kely na lehibe na lehilahy na vehivavy omena valim-pity ary mba nimbanao zay manimba ny tany fa zay rehetrarehetra miditra eto animba ny tany tsika ty de mahita raharaha daholo am'izay fotoana zay fa ny mpanompon'Andriamanitra ny olona ny olo masina rehetra na ny kely na ny lehibe dia omena valim-pity raha mino an'izany ianao de te hafa mafy de mafy fa raha tsy mino an'izany aza mitehaka hotsofina zany ny trompetra fahafito satria efa nohanina le boky mamy tao mbava nangidy tao akipo tsy maintsy maminany ray ianao efa nivoaka mifaminanina refesiny tempoly efa nandritry ny 20 taona tsika nanao fandrefesana ny tempoly 20 taona mahery isao zay mivavaka ao fa hotsofina ny trompetra fahafito
ka dia rehefa tsofina ny trompeta fahafito ny fanjakana amin'izao tontolo zao dia efa lasa ny tompontsika sy Kristiny ary izy no anjaka mandrakizay zany hoe vao manomboka io zany dia Kristiny manjaka mandrakizay eto amin'ity firenena malagasy ity ho hitan'izao tontolo izao. Zay ny dikan'io satria amin'ny tongotra akavia dia omena voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka fa zay no voasoratra ao ety ambonin'ny tany. Tsangany tsika ivavaka saotra n'Andriamanitra ny amin'izany afatra izany fa tsisy ninona azo atao tsony fa dia izay no afatra. Vavaka ary tsika Andriamanitra ray eo misaotranao zany amin'ny afatra zay nomenao nay satria dia mbola niteny rainao Jehova ny amin'ity firenena malagasy ity sy izao tontolo zao. Ity firenena ity zay mandany ranony siloa zay misonoka ao ianao ka dia indro apakarinao tompo hanafitra ny tany rano be sady manonja ary izany rano zany ho ianao Jehova tompo dia ho tondraka ka hiotran'ny molony ary ny pasany andaniny roa dia hanenika ny taninao ry Emanuela ho ianao Jehova. Misaotranao zay tompo amin'ny afatra nomenao satria dia nilaza ianao hoe makasaina ihany ianareo nefa mbola foanana zany. Milaza ihany ny teny nefa tsy ho tanteraka zany tsy akory. Misaotranao zay tompo fa mbola nambaranao aza iverinareo tetika fikominana zay lazain'ity firenena ity tetika fikomina aza matahotra zay atahorany fa Jehova tompony maro no aoko atahoranareo ary izy no angovitanareo. Amen. Ko dia misaotranao raha eo zay satria na dia atao maizina aza ity firenena malagasy ity dia nomenao ny teny fikasana amin'ity volana mety fa ahitany mazava lehibe ny firenena malagasy amin'ity taona ity satria fahazavana mahagaga no omeny tompo anay sy ity firenena malagasy ity satria teraka ilay zaza zay ampandroso sy hanome ny fanapahana sy ny fiadanana sy ny fandriampahalemana eo amin'ny seza fiandrianan'ny fanjakan'i Davida ka dia hitoetra ny rariny sy ny hintsiny. Ko dia misaotranao zay Andriamanitra ray amin'izany afatra izany satria mbola nampatsahivonao hatraty amin'ny bokin'ny Apokalipsy zany hoe lay anjely izay nitazona lay boky kely teny tanana ke hano fa homamy ambavanao angidakibonao ary rehefa izany dia tsy maintsy maminany indray ianao fa ho tsofina ny trompetra fahafito. Renay avokoa zany afatra zany tompo ary tonga ny fotoana tokoa amin'izao fotoana izao. Ampionono ny vahoakanao Jehova ray eo ary apitrakao zay mitanondrika ampahirezo zay miravoravo tanana na zay ho kivy satria efa kely sisan'ny fotoana. Ko dia atolotra ianao ny dera sy ny aja sy ny voninahitra mandrakizay ary rehefa tonga zany tompo dia hisaotra anao tokoa ny fiangonana rehetra ary anome voninahitra ny anaranao satria efa manjaka ianao ka dia hideranao ny olo-masina rehetra ny mpaminanao rehetra ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe dia samy misaotra sy hideranao satria tafaverina tamin'ny maridrefy tokoa ny vahoakanao ka hiara-manjaka aminao. Anao ary ny dera sy ny aja sy ny voninahitra mandrakizay ny anaran'ilay Jesosy Kristy ilay mipetraka ao kavanany ray no hanonana sy angatana izany vavaka izany ho azy ane ny saotra hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Halleluja. Amen. Saorantsika Andriamanitra amin'izany afatra izany ko dia mahazo toerana fa dia sokafo ny fo sokafo ny saina mampanantsika ny maso ary arao tsara ny toe-javatra mitranga eto amin'ny firenentsika malagasy ity fa tsy mifakalavitra amin'izany afatra nomena antsika izany.